Vao shampoing, s'il vous plaît. Vaovao, faux shampoing citron, papaye X-Mont, amin'ny sachet tavoahangy. Ankafizy amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Souk Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Vaovao shampoing, sardine Annie, Souk Vitre, manoltrano ny Vaovao. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier tsara lalàna manolotra anao ny Vaovao. Tsy azo tenainana foana ny kolokolo ny rafitra toy ny Bianco sy ny Samifine araka ny nambara ny AKFM. Fampanantenana toy ny an'ny kandida platsaka hovidiana ihany ny lokalokan'ny filoham-pirenena ny amin'ny anafoanana ny kolikoly. Namerina ny ondriny ao anatin'ny vala i Marc Ravalomanana. Fototry ny fampitenenana ny afitsok'ireo député manara-drenirano manohana ny HVM na dia hita miariary azy fa tombotsoa politika amin'ny fanohatra ny azy ireo. Faritra voary misa 7 amin'ireo 150 san'ny Madagascar National Park no nahazo famatsim-bola mitetina 7 sy 903 alina tapitrisa ariary avy amin'ny firenena Alemana. Fitantanana sy fiarovana ireo valan-javaboary tsy fahita raha tsy eto amin'ny firenena malagasy no tanjona amin'izany. Efa vonina ny fikarakarana ny fifidianana fihodinana faharoa ny filohan'ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Efa tonga eny amin'ny bloc-pifidianana 5 manerana ny nosy ireo taratasy-pifidianana. Vous cherchez un magasin spécialisé sur la vente des appareils électroménagers et dérivés? Le magasin Sharp Tsarlalan vous propose toute une gamme de congélateurs, réfrigérateurs, lave-vaisselle, machines à laver, téléviseurs, home cinéma, des robots multifonctions et divers types de petits électroménagers. Les appareils de marque Sharp sont garantis 12 mois avec un service après-vente auprès du magasin. N'hésitez plus, choisissez le magasin Sharp Tsarlalan, représentant des marques Sharp et Séverin. Sharp Tsarlalan, à côté pompier, Sharp, une vie équipée. Tongolo voatetika, miavaka kotomila, paty, ampio sardine Annie. Vita ny sakafo. Sardine Annie, ankafizo amin'ny fotoana rehetra. Mofo mikarepoka, tetika voatabia, ampio sardine Annie. Vita ny sandwich. Ankafizo amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Vao Koko, naturaly, Koko zato isanjato. Vao Koko, tsy miparitaka. Vao Koko, tsy mandoto, sady mora hoentina. Vao Koko, azo antoko. Vao Koko, tsara kalitao. Vao Koko, tsy matahotra orana. Tsara. Vao Koko, Ok. Ya. mora ampiasaina. Vao Koko, Vao Coco, tsara ho zao. zato ariary. Une grande promotion pour tous les clients chez Leftmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Des
cadeaux surprises attendent les clients pendant cette promotion. Lefmet Anoussad. Efa fety sahady eo amin'ny galerie sivy ary anao tiaro ny fiainam-bidy. Misy ireo entana manaraka ny teknôlôjia avo lenta, alarme sy vidéosurveillance, ordinateur portable, imprimante, consommable informatique, tablette, téléphone naika farany, fahitalavitra, appareil photo sy caméra, ampli baffle sy izay rehetra mety électroménager. Aza mandeha lavitra tsony, tokana ny safidiko galerie sivy, malagasy mivoatra. Ampita amin'ny Central Hotel tsara lalàna. Bonjour G. Salut G. C'est un G fahita. Ndao aky mba hiaraka? Andao are. Videtana rehetra ariary na 500 000 francs atam-baolaiky dia mahazo ticket tombola ray. Dia inavo loka mety ho azo. Ticket loka voalohany mandray sanjara ary fa mety anao no itsikiny vitana ka hibata lay telegoavambe. Tandreny sotara loka 20 peso na tolotro baolay anao. Fety milay miaraka amin'ny baolay. Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy izy tiany indray nitokantranonao amin'izao takariva izao miarabanao ary miaraba manokana ireo mpanaraka ny fampahalalam-baovao any amin'ny faritany nantsiranina amin'ny alalan'ny fahitalavitra DSTV manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Tsy azo antenaina foana ny kolokolo ny rafitra toy ny Bianco sy ny Samifine araka ny nambara ny AKFM fampanantenana toy ny an'ny kandida platsaka hovidiana ihany ny lokaloka ny filoham-pirenena amin'ny anafoanana ny kolikoly ity trango ity izay mbola nitohy ary miavo lenta nandritrizay 20 volan'ny Repoblika Faefatra izay porofon'izany ny note navoaka ny Transparency International omaly roa faingo valo amin'ny folo ny ezaka vitan'ny fanjakana malagasy ankehitriny nitovy tamin'ny ezaka nataon'ny tetezamita tamin'ny taona 2023 nofaritany AKFM fa tsy mahavitany andraiky ny gouvernement ankehitriny etsakilany samio tsara ny tantara amin'ny zava-bitany ny mpitondra teto hoe maître Olala Fanadedeny. Sarotra votana ny fitondrana hera zonary mampianina io ny votoatin'ny hevitry ny AKFM rehefa alalina ny fanazavana no entin'ny filohiny androany. Tsy mahavita ny andraiky ny tsony ny gouvernement ankehitriny. Programa hoentina miasa misy no tsy nazavatra any ambolohany. Tsy hoe ny gouvernement rery no tsy mahavita ny asany tsony fa ny rafiny antenimera-pirenena koa zany dia efa hitantsika io fa tena ataontsika hoe azafady indrindra fa enjana be ilay fitenenina hoe loha. Aizan'ny fampanantenana nandritry ny fampelezan-kevitra nataon'ny kandida era-jonary mampiana herintaona lasy izay toa maika miavo lenta ary miakatra ambony kokoa ny sehatra ahitana kolikoly eto Madagasikara hatreny amin'ny antenimera-pirenena malaza ho mpanao kolikoly ireo solombavam-bahoaka malaza ratsy amin'ny tsy fanarahana-dalana sy ny tsy fampiarana ny mangarahara ny fitondrana ankehitriny. Ireo mpanao fanadidina vahiny mikatroka momba ny kolikoly eto Madagasikara aza mahita fa tsy afaka niady amin'ny kolikoly eto amintsika. Tena io ny lehibe indrindra ary tena zava-doza indrindra ho an'ny firenena satria ao ny tsy maty manota vola miparitaka ny are-pirenena very ka atreto aloha zany nanotopotra nylaikitra ambony indrindra eto amin'ny fanjakana raha dia tsy mahavita nanafoana nio kolikoly mikasika ny andramena io. Iny natao ihany koa io kolikoly io mba alohan'le rafitra rehetrarehetra ka tsy ahatonga n'le firenena intsony anana ny maizy azy. Izany tokony ankinana amin'ny fampandrosoana ny firenena raha ireo androm-panjakana aza voatona matetika fa olon'ny kolikoly sy ny maizimaizina. Lasy tia pahilalany ity fa samy tsarainy tantara ny amin'izay zava-bitany izy ireo ary ireo tarana no vomafy. Ho aiza kosa ny itondran'izy ireo ny vahoaka raha ny lokalokana fahanarina ny tsy nety nandritry ny tetezamita ny Repoblika Faefatra. Vaomaly mbola namafy ny amin'ny ady amin'ny kolikoly ny filoham-pirenena nandritry ny fionany tamin'ireo magistrat. Impiro ny resana zao mandritry nyty fanjakana vaovao ty ndresaka hoe corruption député tena mahamenatra manorosory manafotohatra tokony hitsara tena ny mpitondratsika ary faizina araky ny tokony ho izy zay fantatra rehetra fa manao le izy tsy hananana avana io tsy tokony hananana famindrapo io na indrindrindrindra ny Bianco avelao hiasa fa azasakatsakana satria ny Bianco nge amin'izao fotoana izao ohatrany hoe fampitahorana fotsiny fa lasa makay izao fotoana izao.
raha ireo androm-panjakana sy olo-panjakana ambony no misarika ny saina tato ato amin'ny kolikoly avolenta tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ireo sehatra hifotony akaiky ny vahoaka toy ny vokitany, zandarmaria-pirenena, fanadina-panjakana, fitsarana, fikarakarana tany sy ny asa samihafa, andrenesana fitarainana avokoa ireo. Ny kolikoly haravina amin'ny hoe tsy fanaran-dalàna, tsy fampiarana ny mangarahara ary ny fanosiosena ny zoma olona. Fandraisam-bola ivelan'ny tombontsoa voafaritry ny lalàna nivoaka tamin'ny fahanginana ny HCC na ny haute cour constitutionnelle ny farany nampatsiahy ny tokony hanajana ireo tompona andraikitra sy lehibe ny androm-panjakana ny voalazan'ny lalàna eo amin'ny tsy tokony ampifangarona ny andraikitra sy amin'ny mahalaika ny fanjakana, tsy teny amin'ny anteny mera-pirenena ihany fa hatrany amboditsirohitra sy eo amin'ny gouvernemanta ihany koa. Ny andidin'izay avy hatrany. Inona no miainga any ambadimbadika any andrafepetra ve ny HCC? Isy olo-vahoaka na minisitra na olo-panjakana ambony hafa ve mety ahongan'ny HCC? Misy fanadihadiana efa miainga ve momba ireo vola samihafa mandehandeha ankehitriny? Nampatsiahivin'ny HCC ny andininy faraka amby 70 ao amin'ny lampandrenana izay manipika fa ny lalàna irery ihany no mamaritra ny vola sy ny tombontsoa raisin'ny olona iray izay manatateraka asam-bahoaka. Aterin'ny HCC ihany koa fa tsy mahazo mandray vola ankoatry ny karama sy tombontsoa voafaritry ny lalàna izy ireo. Inona no anton'ity fampatsiahivana ity? Tafiditra ao anatin'ny asan'ny HCC izany, izay nosoniavin'ny filoha Eric Rakotoarsoa. Ahitana taratra fa miezaka ny manapirofo ny fahaleovantena ny HCC amin'ny mahafitsarana azy. Saingy ahoana ny tohiny? Maro ireo resabola efa niainga ary nilaza fa efa nanao fanadihadiana makasika izany ny Bianco. Inona ny fepetra ho raisin'ny HCC aorian'ity fampatsiahivana ity? Notsiviny omaly ihany koa ny mahalaika ny fanjakana sy ny tokony tsy ampifangarona ny andraikitry ny olo-panjakana amin'ny maha olo-piangonana. Naverin'ny HCC fa tsy misy lehibe n'androm-panjakana na mpikambana amin'ny gouvernemanta afaka miditra ho tompon'andraikitra na mpitarika amin'ny resaka fivavahana. Tranga izay nampatsiahy ny zava-nisy tamin'ny fotoan'andro ny fitondrana Ravalomanana Marika izay nafiloha lefitry ny FJKM ity farany. Ny azantoka dia hoe tsy tonga ho azy fa misy antony ity fampatsiahivana avy amin'ny HCC ity. Hatraiza no fandraisana andraikitry ny HCC? Hatramin'izao tsy mbola nany hevitra makasika ny fahatarany ny fanambaram-panana ny soloam-bahoaka ity androm-panjakana ity. Tsy mbola naneho hevitra ihany koa momba ireo vondrona parlemantera eny amin'ny anteny mera-pirenena ary tsy mbola nalaza ny heviny mikasika ny senita izay mbola miasa hatramin'izao sy ny filoha-pirenena tsy mbola nanafoana ireo rafitra tao anatin'ny tetezamita hatramin'izao efa repoblika faefatra izao. Ireo teboka ireo izay mbola mampisy ady hevitra hatreto hoe ara-dalàna sa tsy ara-dalàna, fanaraka amin'ny lalam-pandrenana sa tsy. Fa eo amin'izay pejy politika izay hatrany ny filoha-pirenena ihany no afaka mandrava ny senita ho ny mpahalalana iray ity rafitra ity izay raha ny voafaritry ny lalàna dia natao isana ny fifidianana nandritra ny fitondran-tetezamita ihany. Raha ny fandehany raharaha ankehitriny nefa mbola ity rafitra ity ihany no hikarakara ny fifidianana ho ben'ny tanàna ho an'ny antoko malagasy miara-miainga. Rafitra vaovao no tokony hajoro an'ny repoblika fahaefatra. Fanadihadiana. Amin'ny fandohan'ny taona 2024 no amoaka ny datim-pifidianana kominaly ny senita. Arak'izany, mbola mitatra hatramin'ny taona 2024 ny asa ataon'ity Vaomera Mahaleotena misahana ny fifidianana ity. Ny andin-dalàna manome fahefana ny filoha-pirenena hametra ny fitoam-piasan'ny senita no antony mbola ijoroany ity Vaomera ny tetezamita ity. Filoha-pirenena ihany no afaka mandrava ny senita hoy ny mpahalalana Imby Anakile. Dia milaza mazava ny andininy fa 370 de la langue en fa le président de la République met fin au mandat général de la Sénite, de ses membres et de ses démembrements par décret pris en Conseil des ministres. Zany la dia fa voalaza mazava tsara raha amin'ny toetsain'ny lalàna zany fa hoe tokony mitsahatra zany ny Sénite raha fa mitsahatra ihany koa zany ny transition dia mazava ho azy ihany koa fa tokony misy décret zany ho raisin'ny président d'une manière zany mazava tsara fa dia hoe atsahatra ny asan'ny senita. Andininy raha eo amin'ny lalàna izany ary misy ihany koa ny andinin-dalàna hafa milaza ny fanohatra amin'izany. Raha ny hita ao amin'ny andininy faharoa ao amin'ny lalàna 24 aotra 4 tamin'ny 2 febroary 2024 ny senita dia rafitra natsangana ary nataony tantana ny fifidianana rehetra mandritra ny tetezamita. Ny andininy faharoa amby 30 ao amin'ny lalàna io ihany koa no milaza fa tapitra miaraka amin'ny tetezamita ny fitoam-piasan'ny senita sy ireo mpikambana ao aminy. Ny fiafaran'ny tetezamita nefa dia voafaritra mazava tsara fa ny fiananan'ny filohan'ny repoblika vidim-bahoaka. Inona no antony mbola tsy andravan'ny filoha-pirenena ny senita sa ve mbola mahatsiaro ao anaty tetezamita ny filoha-pirenena malagasy? Sa mety hoe misy ivandraisany amin'ny mahampanolo-tsaina ny filoha-pirenena ny filohan'ny senita Atala Beatrice izany?
amin'ny endriny ankehitriny miampy ny vola mivangongo amin'ny ministera tantanan'ny ministra HVM ahoana nazahoana antoka ny fahaleovan-tenan'ny senita amin'ny fifidianana kominaly noho ny senita miankina amin'ny toromarika ny filoha-pirenena. Ny filoha-pirenena nefa mpanao politika ary ny senita dia tsy miankina fa mahaleo-tena. Hatraizo fahaleovan-tenan'ny senita io amin'ny zava-misy ara-politika ankehitriny. Ery politika maro no mametraka ayasy fanontaniana mikasika izany, indrindra manoloan'ny olana samihafa momba ny fifidianana farany teo ireny. Rafitra nandritra ny tetezamita no mbola ianteran'ny fitondrana ankehitriny. Rafitra vaovao ny tokony ajoro amin'ny Repoblika faefatra mba ahafahana manampirofo fa fanjakana mahefa no misy eto raha ny fahitan'ny lafikery politika ny raha-pirenena. Manana ny heviny makasika izany ihany koa ny vondrona politika VPM Malagasy miara-miainga. Ka ny fanontaniana apetraka amin'ny Malagasy miara-miainga dia ilaina marina ve ny nanovana ny fifidianana raha ohatra ka mbola hoezahana ny feuille de route, hoezahana ny mouvance sy fa tsy nisy vidiny nanovan'ny Malagasy amatapirisany maro fifidianana nametrahana rafitra vaovao. Misy fiantraikany amin'ny fitarazoan'ny fiainam-pirenena ny fianteherana amin'ny rafitry ny tetezamita. Afaka fito herinandro higadona ny herintaona nanaovan'ny filoha-pirenena fianianana. Mitovy ny tamin'ny tetezamita ihany ny laharana momba ny ady amin'ny kolikoly. Tsy mbola hita izay tena lalak'izoran'ny fampihavana-pirenena zara raha misy ohatra faingo 3.9 isan-jato ny vola natokan'ny fanjakana ho tsinjaraina any amin'ny vondrom-boakaparitra itsinjaram-pahefana. Mbola misy tery ny fifidianana kominaly sy ny fifidianana lehiben'ny faritra. Faraky ny fanarahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao bedin-dravalomana ny député TIM fototry ny fifampitenena ny afitsika ireo député manara-drendrano manohana ny HVM na dia hita miariary azy fa tombontsoa ara-politika mifanohitra ny azy ireo. Io ny votoatin'ny fivoriana ny arahana tamin'ny lalao ravalomana na omaly raha ny vaovao no amarinay tsy izay marina momba ny hetsika ataon'ireo député TIM anavotana ny ravalomana na marika ho ny loharan'ny-baovao iray kaiky n'ity filoto aloha ity fantatra fa nahazo baika ikombom-bavy ireo solombavam-bahoaka ireo ny anitin'izay vetrany. Namerina ny ondrona ao anaty vala imarika ravalomanana. Mety ho hita amin'izay ve ny hoe lasa mpanohitra marina ny akolafy ravalomanana manomboka eto eny amin'ny anteny miara-pirenena sa ahoana. Misy zanabaratra ny zanak dada ho ireo olona magro androany. Misy lelaka ka mampandamoka ny ezaka tao amoahana ny ravalomanana iveriny eny faravohitra ho ny loharan'ny-baovaonay mahakasika izany. Omaly novoriany lalao ravalomanana ny député ny mouvance ravalomanana. Ny roa apatelin'izy ireo no fantatra fa nanatrika izany fivoriana izany. Fivoriana izay nanomezana toromarika maro ka isan'izany ny tsy tokony hamerenana intsony ny fihetsika toy ny natao nandaniana ny loi de finance farany teo. Isanaraka sa tsy io toromarika avy amin'ny marika ravalomanana io. Mazava aloha fa mikorotana tanteraka ny pomban-ravalomanana ankehitriny. Fanina hatramin'ny mpiandry raharasy fanentana etsy amin'ny magro anohitra sa tsy. Zahay raha tena izy zany manohitra nefa mije mahantra ny malagasy raha fandraritaka eto fotsiny hoe anohitra hatramin'ny farany dia zahay ane tsy hita hoe manohitra sy manohana fa ny akaikinao ihany mitaiza zanabaratra hita fihetsika rehetra io zao fa mitambatra zao hoe amin'ny gazety natako zany hoe Rajoely Camille Vital Iadjo hoe izy moa ARD Robinson zany anohitra daholo dia ino vaniny eto fa rehefa mitambatra reny dia fampiresahana reo sy président marika ravalomanana. Ankoatr'izay mangataka fanazavana momba ny mbola hitazomana ny marika ravalomanana ny antsiranana izy ireo. Ny ministry ny fitsarana ny laza omaly fa tsy misy taratasy mampikadra ny ravalomanana. Mikasika ny raharaha président ravalomanana izay tazomina any anserana. Nanambara ny ministry ny fisarana omaly iny fa tsisy taratasy avy amin'izareo mampikadra ny président ravalomanana zany. Izany nay sotry takiny efa hoe azavay aminay ny antony hitazomana ny président ravalomanana any anseranana fizahy pomba azy rehetrarehetra irany Madagasikara dia mangataka fitondram-panjakana président Hery Rajaomampianina sy premier ministre Kolo sy ny gouvernemanta rehetrarehetra hamerina azy sisy atakandro eny faravohitra. Hatreto aloha dia tsy mbola misy mangirana ny famerenana ny ravalomanana eo amin'ny tranony. Ny fampihavanana ataon'ny FFKM mandrasan'izy ireo mbola tsy misy mangirana ihany koa. Hampangain'izy ireo ho isan'ny tsy matateraka ny fampihavana-pirenena ny tsy fahavononan'ny fitondram-panjakana ankehitriny hiroso marina amin'izany.
fa ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika roa tapitrisa euro no teto-bola natokana ho an'ny zon'olombelona teto Madagasikara hatramin'ny fiandohan'ny taona 2024 raha ny ato ireo hetsika manodidina izany nandritra ny tetezamita mbola sarotra nefa ny miaro ny zon'olombelona ary isan'ireo tena mbola tsy voahaja ny tsy iaina ny vahoaka malagasy sy ny zoarovana mandretsikelikely ny fanatsarana izany raha nambara ny mpanolotsainy firenena mikambana isan'izany ny zon'ireo sembana nolaniny anteny miram-pirenena omaly fanateazina. Tsy tokony ho sakana amin'ny fampiarahana ny zo fototra sy ny zon'olombelona, ny kolotsaina, ny malagasy sy mbola morona kokoa amin'ny kolotsaina ny tahotra araka ny nambara ny fiarahamonim-pirenena iray. Ireo zo fototra na ny sarangan'olona rehetra, ny sokajy taona rehetra na lahy na vavy fahefana ny aina izany. Hatreto anefa mbola sarotra ny fiarovana ireo zo ireo tsy ho voahosiosy. L'environnement ohatra, ny droit au travail, ny protection sociale zany, droit au travail zany zavatra tsy dia ananantsika malagasy accès loatra zany, aiza ny asa tsy misy asa, aiza ny logement tsy misy logement ohatra, ka zany rehetrarehetra zany tsy azo lazaina hoe tena tomombana fa ny azo lazaina zany dia hoe fa misy kosa aloha ny ezaka. Voalaza fa ny tsy fananana mpiara-miasa mandritra ny tetezamita no nampiato sy nanakana ny fiarovana ny zon'olombelona. Ankehitriny kosa mitohy ny asa fientanana sy fanentanana mikasika izany. Efa nisy ny teti-bola nomen'ireo mpiara-miasa vahiny toy ny vondrona Europeanina sy ny firenena mikambana ho ety mikatroka. Qui s'applique aussi ici à Madagascar pour un montant global de 2 millions d'euros. Teto Madagasikara efa nisy ny vola roa tapitrisa euro nampiasaina ankoatr'izay ny asa ho an'ity fankalazana ity sy ny fanentanana samihafa mikasika ny fiarovana ny zo. Efa nanao ezaka i Madagasikara saingy misy foana ny lesoka. Ohatra ireo zo fototra dia efa ahitana olana. Misy ifandraisany amin'ny fahantrana ireo fanambogoavana ny fampiarana izany. Qui sont liés à l'état à la pauvreté qui est vraiment le grand défi. Mandetsikelikely ny ezaka fametrahana amin'ny toerana zon'olombelona araka izany, ilaina ny fiarahan'ireo mpisehatra rehetra miezaka na ra-panjakana na ny olom-pirenena tsotra ankehitriny. Tranga iray mbola ahitana zo voahosihosy eto amintsika ny kolikoly, ny tsindry azo lena amin'ny alalany tsy fampiarana ny lalàna sy ny tsy fiainana anatin'ny mangarahara. Fa eo amin'ny tontolo ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety kosa indray favona ny fikarakarana ny fifidianana fihodinana faharoa ny filoha ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Efa tonga ny amin'ny biro mpifidianana 5 manerana ny nosy ireo taratasy mpifidianana tsy sintsony ny famoahana voaka mpifidianana vonjimaika aoriany ny fahavitany ny fandratsam-bato ny valin'ny ofisialy avy hatrany no fantatra ny 12 desambra ho avy izao. Ireo no isan'ny fepetra noraisina isoroana ny metisiny ny korotana aoriany ny fifidianana fanampanazavana. Nisy mihitsy fepetra manokana ny raisina, fepetra izay ny raisiny voamera rehetra iran'ny Madagasikara, antitra tirina ihany zay satria tsy ny voamera eto Antananarivo no manapaka fa iran'ny Madagasikara manapaka azy io. Ny ray voalohany tamin'izay dia ny fandraisana ilay tantsoroka teknika avy amin'ny namana fano Rakotondrazaka izay atao hoe fa manana ny traikefa amin'ny fikirakirana ny fifidianana io amin'ny maha hoe mpisolo tena ny mpanao gazety azy ao anatin'ny senita. Ny faharoa tao anatin'ilay fivoriam-beteny mahay-bahoaka dia nisy ny karazana torolalana antaratasy nomena n'ireo komisiona rehetrarehetra izay karakara ny fifidianana na eto Antananarivo na ny any amin'ny faritra mba ampizorana tsara n'izay fifidianana izay. Tafiditra ao anatin'izany ny fandaminana amin'ny birafondatsambato hatramin'ny fomba ny sanambato sy ny andisambato sy ny famemonan'ireo ato taratasy mpifidianana. Vaovao ny fizahantany kosa indray faritra voary miisa 7 amin'ireo raiky amin'ny 10 sany Madagasikara National Park no nahazo famatsim-bola mitetina 2,940 sy 3 alina tapitrisa ariary avy amin'ny firenena Alemana fitantanana sy fiarovana ireo valan-javaboary tsy fahita raha tsy eto amin'ny firenena malagasy no tanjona amin'izany. Natao androany tolakandro ny fifanaovan-tsy ny mpiara-miasa teo amin'ny ministera ny teti-bola sy ny Madagasikara National Park ary ny solotena ny gouvernemanta Alemana. Fahatrarovana 7 no efa voara-maso ara-dalàna hatreto. Miampy 7 indray izany aoriany famatsim-bola natolotry ny gouvernemanta ny Alemana. Vola mitetina 10 tapitrisa euro na mandidina ny 7,940 sy 3 alina tapitrisa ariary natoka ny Alemana hanoanana ny fitantanana sy ny fiarovana ny valan-javaboary eto amintsika. Ireo zavaboary tsy hita raha tsy eto Madagasikara araka izany no laharam-pahamehana amin'ny fiarovana. On a utilisé d'abord des moyens qui restaient de notre engagement antérieur et toy ny fifanarahana efa nataony araka tamin'ny Madagasikara izao tetika azy izao
misy ihany koa ny famatsiam-bola vaovao izay vao atolotra amin'ny firenena malagasy. Mitetina 570 tapitrisa euro zany ny vola nampiasaina teto amin'ny firenena malagasy raha ny taona 2012 manokana. Total pour cette année, l'année 2014, à environ 45 millions d'euros pour Madagascar. Tsy tafiditra amin'izao famatsim-bola izao kosa ny fiarovana ireo harem-pirenena efa voatrandraka toy ny Bois de Rose, tsy voakasika amin'ny fiarovana ihany koa ny faritra manodidina ny valan-javaboary izay tsy hanana ny Madagascar National Park fahefana. Eny ary hoampiana ny investissement aminareo mba ahafahanareo koa mampiroborobory zahantany. Ny antony dia tsotra, Madagascar resy lahatra fa ny fizahantany anisan'ny mampandroso. Io koa raha resahana tsy atao arahanasa manahirana. Inona le fanarahanasa fampiroboroboana fizahantany? Atsaraina ny zava-misy anaty valan-javaboary satria ny atsasaky ny ataoko hoe ny telo apahefany aza angamba tsy lavitra. Ny turista miteto Madagasikara dia ny valan-javaboary no andehanany voalohany. Ka raha tsy atsarainao ny any, matoka efa tsy ho avy ireo, dikan'izany. Investissement tsy maintsy ataonay koa any amin'ireo valan-javaboary jerena. Isan'ny tanjona amin'izao famatsim-bola izao ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara. Telo isan-jato ny ari-karena no azo amin'ny alalan'izany sehatra izany. Asa mivantana 403 alina no atolotry ny sehatry ny fizahantany. Fa eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana kosa indray jiolahy misy saraka 40 no saron'ny polisy tamin'ny farany herinandro iny, enina amin'izy ireo no tratra izay miaraka amin'ny lehibeny. Voaroroy amin'ny halatra sy famonon'olona izy ireo tany amin'ny faritra Ambomandroso iny. Ireny mpianakaviana iray no fantatra fa novinon'izy ireo ihany koa teny Anosy-Be ireo jiolahy 5 hafa kosa raha momba ny fanendahany ilay teratany Sinoa teny Ambodimita no nahavoaroroy azy. Fanampanazavana. Mampirikototra hoe azy aiza ny voan'ireto fitaovam-piadiana reto. Tsy azon'olo tsotra ampiasaina. Ka dia magaga any ampelantanan'olo tsotra no mikirakira azy ireny. Dia ireto basy PA anankitelo sy grenady anankiroa reto no vokatra zany azo tsapain-tanana amin'ny asa fanaovana fiadiana amin'ny asan'ny jiolahy sy famongorana an'ireny basy miparitaka eny ampelantanan'ny jiolahy reny nandritry ny volana novambra 2014 teo iny. Ary iezana ny ampitombo an'izany mandrapahatapitry ny totaona aty. Taorian'ny fangatana ny hijerena manokana ny zon'ireo olona manana fahasembanana manodidina ny 300 izy ireo no efa tafiditra teo amin'ny sehatry ny asana ny fahasembanana ara-batana, ara-pahitana, ara-tsaina eo amin'ny fandrenesana samy afaka miditra eo amin'izay sehatra izay asa izay avokoa ny faritra Toliara sy Toamasina no namafisana izany tetika asa izany. Fanatetiana. Mbola latsaky ny 10% ny olona manana fahasembanana no miasa eto Madagasikara. Asa tena no mameno ny apahany betsaka amin'ireo asa ireo. Ny fanilikilian'ny manodidina matetika ny sakana tsy ahafahan'ireo manana fahasembanana misitraka ny zorona dia eo aza ny finiavany. Ny fanovana ny fomba fijery ny manodidina araka izany no isan'ny asa lehibe iray ahafahana mampaleo tena ny olona manana fahasembanana. Aminay ny ankapobeny aloha ny eo amin'ireo tanan'ireo dia misy ny fivampijery. Teo aloha ny olona manana fahasembanana dia voapilika. Tanjony tetika asa dia ny fandraisan'ireo olona manana fahasembanan'ireo anjara toy ny olona rehetra amin'ny asa ara-tsosialy sy amin'ny feno azy. Amin'ireo tanan'ireo dia efa mandroso mandeha amin'izany lalan'izany tsika. Ary raha ny asa natao dia ny fanampianan'ireo olona ireo tody amin'ilay tanjona no asa natao ka. Fandresena ho an'ny olona manana fahasembanana ny fahalan'ny lalàna mikasika ny zon'izy ireo teny amin'ny antenimieram-pirenena omaly. Everina araka izany ny fampiarana ireo zo ireo ahafahan'ny olona manana fahasembanana miaina tahaka ny hafa ary tsy ho vesatra ho an'ny fiarahamonina. Ny lalàna salamreny izay mametraka tokoa ny finiavantsika anaraka ny fenitra iraisam-pirenena mikasika ny fikarakarana ny piraitan-drazana amintsika izay mitondra fahasembanana dia tokony arahanasa satria raha tsy zany dia taratasy fotsiny zany ary tsy hitondra fanovana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Manana anjara amin'ny fampandrosoana ny olona manana fahasembanana. Antony nanatontosany handicap international ny atrikasa andinihana ny fanamorana ny fananan'ireo olona ireo asa. Hatreto raha 300 ny isa nezahan'ny tetika asa notratrarina manodidina ny 700 ireo olona manana fahasembanana miasa amin'ny sehatra samihafa tao anatin'ny roa taona.
Ny pejy kolontsaina kosa nanizantsika ny fiarahana amin'ity hariva ity fanomezan-danja fanaiterana fampivoarana ireo no ampahany azo amin'ny tiana ny Islam na ny tononkalo izay ampiarahana amin'ny fihetsika mampiseho ny fihetsem-po izany rehetra izany no asehon'ireo tanora amin'ny 9 desambra izao ary farana ny 13 desambra isan'ny mampiavaka ny Islam national amin'ity taona ity fandraisan'ireo nosy manodidina anjara dia Seychelles, La Réunion, Comores, Île Maurice ho an'ny Islam OI 30 kosa ireo faninana ao amin'ny Islam national mpandray anjara 3 isaky ny faritra anatin'ny tanan-dehibe misy 10 kosa no hifaninana amin'izany tanora hatreto no tena voasintona amin'ity fanaovana Islam ity izay niditra eto Madagasikara tamin'ny taona 2010 fanampanazavana. Ampisy lanja kokoa an'ilay mivoakom-pandresy izany hoe tena ny safidiana tamin'ny mpiantsa silama maneran'i Madagasikara dia nampitomboana ireo mpifaninana dia isany koa ny hetsika izay nampitomboana ny hetsika ankoatra ny fananana silama izay ho atao amin'io isany koa ny hetsika fitsidiana sekoly silama poezia dia taranja iray hiantsana tononkalo amin'ny fiteny maro samihafa io fa ho isy ny dikateny izay ho aseho manokana ary aorian'ny mpiantsa tsirairay zany izay ny mikasiky ny fifaninanana Islaminy fa idirantsika avy hatrany ny maresaka avy any ivelany any Moyen-Orient ny ena nitanjaky ny fanjakana islamika tato anatin'ny 2 volana sy tapany raha nitatitry ny fivorian'ny firenena 10 mivondrona anohitra ity fanjakana ity omaly ankilany mifanipaka ny hevitry ny mpitondra irakiana sy sirianina ny amin'ny andefasana tafika an-tanety any an-toerana izay paikady aingana amin'ny ady atao Iraka sy Syrie fanampanazavana eo amin'ny sarin'ny France 24. Andalana ny famotehana sy ny fandravana ny fanjakana islamika raha ny votoatin'ny fivorian'ireo firenena 10 mivondrona nohitra ny fanjakana ity ao Iraka Syria ankehitriny. Fiaonana izay notarihany États-Unis tao Bruxelles efa bolana izao no nandefasan'ireo tafika kurde tany amin'ireo firenena roa fezin'ny fanjakana islamika ireo. Nanipika manokana ny sekretera-panjakana Amerikana John Kerry fa tokony hisy fanovana ny fomba fiasa manaraka raha ny vokatra hita lohatreto ny ena ny herin'ny fanjakana islamika ity. Mbola mitony asa fampiroroana ataon'ny fanjakana islamika kanefa afaka milaza hatreto fa efa niena ny heriny tato anatin'ny 2 volana sy tapany izao. Raha ny zava-misy ao Iraka amin'izao fotoan'izao mbola fezin'ny fanjakana islamika aloha hatreto ny ray patelon'ny faritra ao Iraka sy ny ampahany ao Syria. Nambarany ministry ny raharambahiny Frantsay Laurent Fabius kosa fa fanamafisana ny tafika an-tanety no vahaolana aingana raha mbola tsy miombon-kevitra amin'izany kosa ny Amerikana sy ny praiminisitra Irakiana Haidar Abidi. Ny filoha Siriana Bashar el-Assad kosa nilaza fa ireo tafika an-tanety no mahalala kokoa ny paikady mahomby enti-miady no ny tafika anabakabaka. Ny filoha-pirenena Frantsay izay nandray ny praiminisitra Irakiana tao amin'ny lapa-panjakana Elizeny talata teo ary efa nanamafy fa vonany ariasa ny firenena rotota. Fa ankoatr'izay hitoy ary tsy hiato ny hetsika fampandriana fahalemana ny Iraka Syria ataon'ireto firenena-dehibe ireto raha tsy misy ny vokatra mahafa-po. Nanambara ny fahavonona ny hiatrika izany ireo firenena 10 ireo na mitaky antonany maro azy izany. Tsy azo antenenana foana ny kolokolo ny rafitra toy ny Bianco sy ny Samifine araka ny nambara ny AKFM fampanantenana toy ny an'ny kandida Platsako fidiana ihany ny lokaloka ny filoham-pirenena amin'ny anafoanana ny kolikoly. Nahazo baiko ikombombavy ireo solombavam-bahoaka dimy vola mitetina 10 tapitrisa euro natokany Allemagne nanohanana ny fitantanana sy fiarovana ireo valan-javaboary eto Madagasikara 10 tapitrisa euro kosa no teti-boly natokany vondrona Europeana ho an'ny zon'olombelona teto Madagasikara hatramin'ny fiandohan'ny taona 2024 ity. Dia izay koa no entina manakatona ny fampalam-baovao amin'ny teny malagasy tamin'ity anio ity rehefa avy eo ihany nanarahinao ny fampalam-baovao amin'ny teny frantsay ny tena kosa metraka ny veloma ho amin'ny raha mpitso tahaka izao indray veloma tompoko.
volopely vaovao fort shampoing citron papaye mix menthe amin'ny sachet sy tavoahangy ankafizy amin'ny fotoana rehetra ny sardine ani sardine ani tsara tsiro mora ampiasaina mora vidy Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Ny fampahalalam-baovao Cool TV dia niarahanao tamin'ny Vaovao shampoing, sardine Annie, Soka Vitre. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier tsara lalàna nanolotra anao teo ny Vaovao.